Ampifaliana ry avana malala miarabanatsika mpianakavy ny finoana zanaky nefijekema trano vato faravohitra rehetra na iza misy atsika dia tononona ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Kristy. Amin'izao akatoky ny anokafatsika ny toeram-pitsaboana Ramanandalana eny amin'ny kolejy teolojika izao ry avana malala dia sitrako indrindra ny hampita amintsika ireto fanazavana vitsivitsy ireto. Ny voalohany moa zany dia ferahantsika malala ny hoe efa nisy ny ezaka lehibe nanitarana ny toeram-pitsaboana eny amin'ny kolejy teolojika Ivato efa misy efitrano 7 izy zao dia efa nandeha ny fanapahan-kevitritsika fiangonana tamin'ny faraparan'ny taona 2024 teo anivon'ny mpihevitra rahan'ny fiangonana sy ny akatoky ny fandraisana fa osokafantsika io toeram-pitsaboana Ramanandalana io dia isy mpiasa matianina zany ao anatiny, dokotera karamaina, mpapivelona karamaina, dia isy mpanadio karamaina ihany koa. Ka eto am-piandohana zany dia zay mpiasa vitsivitsy zay aloha satria mandeha tsikelikely sika. Dokotera iray no hiasa ao dia mpapivelona iray dia mpanadio iray. Dia araka ny fandaminana zay efa nampitaina teo anivon'ny mpianakavy finoana teo am-piangonana dia ny zoma fa 7 amby 20 ny volana Jolay zay diavintsika ity nosokafantsika amin'ny fomba teknika io toeram-pitsaboana Ramanandalana eny amin'ny kolejy teolojika Ivato io. Dia manasa antsika mpianakavy finoana rehetra zany ry havana tadidio tsara zoma 7 amby 20 ny volana Jolay zay diavintsika ity manomboka amin'ny 10 ora zany fanokafany zany. Zany hoe mba efa tokony hotongenitsika amin'ny 7 ora sasany. Araka ny fandaminan'ny komity indrindra ireo farimbona fitsaboana, misy ny dokotera, misy ny professeur eto anivon'ny fiangonatsika dia tsara ihany angamba mametraka hoe inona tsara moa ny tanjon'io toeram-pitsaboana Ramanandalana io. Ny tanjona zany voalohany aloha efa nisy ny asa tany aloha dia ho atsaraina sy hamafisina. Ino zay asa tany aloha atsaraina sy hamafisina izay? Dia ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ireo fianakaviam-ben'ny toeram-panomanana eny Ivato, ny mpitandrina sy ny mpampianatra sy ny mpandraharaha rehetra, izy ireo dia misitraka ny fitsaboana tsy mandoa sarany. Zay ny anankiray. Fa ny tanjona ray lehibe hosokafana ilay toeram-pitsaboana eny Ivato dia tena isahana ny fitsaboana ara-pahasalamana ho an'ny mponina manodidina ny Ivato mahazo hatrany Talatamaty sy hatrany Ambohidratrimo rehetrany. Dia amin'izay fotoana izay ireo olona avy any ivelany ireo dia misy sarany mba hahafahana mampandroso sy mampiodina io toeram-pitsaboana Ramanandalana io. Dia ankoatran'izay fitsaboana akapobe, ny fanaraha-mason'ireny sy ny zaza, fanaovana vaksiny tahaka an'izay hitantsika eny amin'ny toeram-pitsaboana samihafa ireny ny komitin'ny toeram-pitsaboana Ramanandalana miaraka amin'ny farimbona fitsaboana izay misy an'ireo dokotera zany sy ny professeur maro samihafa dia mametraka tanjona lavidavitra mihitsy ny amin'ity toeram-pitsaboana Ramanandalana ity. Fa ankoatry ny fitsaboana akapobeny hoe sy ny fanaraha-mason'ireny sy ny zaza, ny fampiterahana, ny fanaovam-baksiny dia isy fitsaboana manokana spesialite amin'ny lafiny maro izay tsy misy eny ny manodidina Ivato ao amin'io toeram-pitsaboana io. Anisan'izany ny gynécologie, ny pneumologie et allergologie, ny pédiatrie, ny dermatologie, ny ophtalmologie ary any aorinany ihany koa satria efa misy an'izany ao amin'ny trano io dia isy ny dentisterie ary ny laboratoire d'analyse. Dia ankoatran'ireo mponina manodidina dia efa miezaka ihany koa ny komity sy ny fahafia ny hoe anentana ihany koa ireo orinasa maro eny amin'ny manodidina ny Ivato, Talatamaty hatrany Ambohidratrimo azahoana miara-miasa amin'ireny orinasa ireny ahafahana mamelona sy mampiodina tsara ity toeram-pitsaboana Ramanandalana eny amin'ny kolejy teolojika Ivato zay sahantsika fiangonana Tranovato faravohitra ity.
dia eto aho zany a dia sitrako indrindra ny hoe hiaraka amin'ny dokotera Célestin a zay a filohan'ny fafia sy eo ihany koa monsieur Bertin a filohan'ny komity ny toeram-pitsaboana ara-manandalana hitarika azy ireo tsika hijery kely a ireo efitrano a anankifito a sy zay zava-misy a ao amin'io a toeram-pitsaboana Ivato io. Ary ao arian'izay a dia hanao fanentanana antsika rehetra ihany koa mbola samy havitrika hitondra mambavaka sy handray anjara amin'izay a hampandehanantsika azy a eto am-piandohany. Dia mbola faly mamerina ny fiarahavanantsika rehetra izay mahita nyity orinantsary ity. Ny antony moa zany dia ampisehoana amintsika ireo zavatra efa vita indrindra momba ny trano zany izay afaka tenen'ny pastera teo misy fanontaniana izay natao ka zao zany no hitantsika ato aloha ty joroantsika ity zany tiany salle d'attente endrasan'ny marary ny fidirana ao amin'ny dokotera. Dia ato no fandraisana fianovana ny enregistrement ny marary rehetrarehetra zany izay hiditra ao amin'ny dokotera. Ato ny salin'ny dokotera dia salina anankiray ihany aloha hatramin'izao. Ny zavatra misy ato dia ny latabatra moa fijerena ny fanoloatana ny marary, fandraisana ny marary miaraka amin'ny seza, dia ny farafara fijerena ny marary. Ato ny armoire izay misy ny archive izay tokony ilain'ny dokotera izay miasa ato. Dia izay moa hatramin'izao zany ny fanaka misy ato amin'ity salin'ny dokotera ity. Ary mbola zay koa zany no angatahana hoe mbola tsy ampy le izy dia angatahana ny fanentanana antsika rehetra zany amin'ny fanampiana. Ato zany ny farmasia fitehirizana ny fanafody sy fiasan'le olona mamoaka ny fanafody. Dia efa misy moa ny armoire momba ny fitehirizana izany. Ato indray zany ny salle de soins fitsaboana zany izay esan'ireo mpitsabo-panampy. Zava-misy ato zany dia ny table ity zany fanaovana soin, dia ny table ria sy ny seza ho an'ny mpitsabo-panampy. Ato indray zany araka ny hitantsika eto hoe misy soratra hoe rasazy ty salle ty. Ato zany rasazy no miasa manao ny soin-dreo vehivavy izay vao avy niteraka. Dia dato zany tokony isy koa farafara andrin'ireo olona avy niteraka ireo fa mbola tsisy zany zay amin'izao fotoana izao. Fity fotsiny zany ty table ity mbola eto aloha fanaovan'ny soin-ny vehivavy avy niteraka. Ato indray zany ny toerana fampiterahana zavatra misy moa zany zao dia mbola ity zany ny table d'accouchement dia ny table ho an'ny sage-femme. Ato zany no fampiterahana nefa ny ahitantsika zavatra hafa zao reto zany zao ny fanafody izay ampiasainay ho an'ireo mpianatra mpitandrina fa lazana zany ireo tsy matoto taona ireo. Ato ny poupinelle mbola miasa ity fanaovana stérilisation amin'ny fiasan'ny rasazy rehetra zany sy ny ataon'ny dispensaire. Hitantsika eto ambany eto misy table ity ho an'ny fanaovana nify fa sainga mbola tsisy fanaovana nify zany hatramin'izao aloha fa efa nieritreretiny zany aoriana kely eo fa tsy maintsy mbola izy zany dentisterie amin'ity dispensaire ity. Ato indray zany salle anankiray zany hoe mbola presque vide mihitsy fa sy ty table ity dia ny paillasse misy ato. Namboarina izy ity zany rehefa nieritreretina hoe hisy ny laboratoire aorianao. Zay zany nieritreritrinay dia efa natao le izy dia efa amin'izao fotoana zany mbola tsy ho fonctionnel le izy fa rehefa aoriana rehefa misy zany ny fivoarana miandalana iny
dia ho ampidirina izay laboratoire eto amin'ity dispensaire ity izay. Ato moa zany a grande salle ity fivoriany ny mpiasa any hoe satria tsy maintsy misy ireo formation ampanaovina an'ireo dokotera sy ny mpitsabo-panampy rehetrarehetra ato a dia ato no mivory na misy zavatra hafa tokony hivoriana moa zany a dia efa en salle. Eto mpamarana anazy zany a dia ity moa zany zavatra ilainy zany amin'ny toeram-pitsaboana ohatr'izao a ny fivoahana ny WC zany a sy ny reo moa zany. Dia ato koa misy lalana mivoaka ny ivelany dia ity zao mivoaka ny ivelany a dia ato moa zany a le WC ho an'ny marary rehetrarehetra efa vita tsara daholo izy ireo. Dia reto koa zany tsara aseho amintsika bloc sanitaire ho an'ny sarababem-bahoaka izy ity fa le tao an-trano moa zany tsara marihana fa ho an'ny personnel ao sy ny marary. Dia arak'izay hitantsika teo zay a dia miara-mahitsika ry havana fa efa nisy tokony ezaka lehibe nataon'ny fiangonana tamin'ny fanintarana sy ny fanamboarana ity toeram-pitsaboana ity a sy ireo fampidirana fitaovana vitsivitsy ireo ka dia tonga ny fotoana izay hanokafana azy afaka volana vitsivitsy a hitantsika fa mbola tsy ampy ny fitaovana ato a misy koa sarisa fixe isan-karazany a amin'izay hoe isy ato ny médecin chef, ny médecin assistant, ny paramède, ny sage-femme, izay rehetra hiasa ato dia izay no anaovana antso ampitiavana sy fanentanana antsika mpianakavy finoana rehetra sy isika kristianina tsara sitrapo afaka miara-miasa amin'ny fitsekematra ny vato faravohitra amin'izay fanaingana ny fanokafana sy ny fampandehanana ity toeram-pitsaboana ity. Asa soa zany ry havana, asa sosialy ary tena fijoroantsika vavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina manodidina sy ity toeram-panomanana mpitandrina ity. Ka ny fandaminana dia zao efa misy rafitra apetraka mitantana ity toeram-pitsaboana ity eo anivon'ny efitsekematra ny vato faravohitra ary dia atsangana ihany koa sakaizan'ny toeram-pitsaboana raha manan-dalàna ka isika rehetra no antsoina ho sakaizan'ny toeram-pitsaboana raha manan-dalàna. Misy ezaka roa izay hoezahana ho tratrarintsika. Ny ezaka voalohany aloha dia efa misy an'izay filana mandritry ny enim-bolana amin'izay anokafana sy ampandehanana izy ity dia ao ihany koa ny filana mandritry ny herintaona amin'ny 2023 dia nieritreretina ny orinany mba aleo tena ity toeram-pitsaboana raha manan-dalàna ity satria ny eto amin'ny fianakaviam-ben'ny kolejiany no maimaimpona ny fitsaboana fa izay olona avy any ivelany dia mba misy sarany amin'ny vidiny mirary azahoana mampiodina tsara ity toeram-pitsaboana ity. Ka dia manantena antsika rehetra ry havana hiara hiatsoroka izao asa lehibe adidy masina apetraky ny tompo amintsika tsirairay avy izao. Ny tompo dia miteny amintsika hoe ianareo no sakaizako. Ka dia ianareo no sakaiza nyity toeram-panomanana ity ana hoe ry havana. Ary afatra dia araka ny tenyilay samaritana tsara fanao hoe tsaboy izy fa na ohatrinona na ohatrinona laninao dia honerako rehefa miverinao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra manantena antsika rehetra ry havana mirary soa samy hitahin'Andriamanitra.